Zay ny amin'ny vaovao fanandray anjara tamin'ny feonabe atampony fahavalo ho an'ny filoham-panjakana sy ny lehiben'ny gouvernemanta avy amin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny ACP Afrika Karaïba Pasifika ny délégationna malagasy notarin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana Olivier ka ny 30 May ka hatramin'ny voalohan'ny volana jiona teo no nanatanterahana izany tany Nouvelle-Guinée. Lodinina nandritra io fionana tampony tany Port Moresby, Papouasie, Nouvelle-Guinée io ny mety ho avy ny firenena rehetra mivondrona ao anivon'ny ACP rehefa mifarana ny accord de Cotonou amin'ny taona 2020 satria ena ny fanampiana ataon'ny vondrona européenne ao aorian'izay fotoan'izay. Ny fifanarahan'ny Cotonou dia fifanarahana iray ny fanaovan'ireo firenena misy 7 ao anatin'ny ACP sy ny vondrona européenne. Tanjona ny fikatsahana ny fanatsarana ny fiarikarena amin'ny akabeany, ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, ny fampamirana lenta eo amin'ny lasin'ny vavy, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fandaminana ny olana miseho eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra. FDB 3 no nitapahana nandritra ny fionambe tany Nouvelle-Guinée. Ny voalohany eo mifahatsapana izay ataoko hoe lara-pamena eo amin'ny firenena tsirairay avy amin'ny ady amin'ny fahantrana. Eo koa zany le fienany le fanampiana mety ho ataony reny mpamatsy vola mahazatra reny dia ny zavatra tsapa voalohany dia samy tonga saina zany ny mpikambana fa hoe tokony atao ny ampitomboana ny ataoko hoe ny fidiram-bola anaty zany dia nahatsapa koa zany satria hoe tsy ampitsony zany ny fanampiana izay ataony reny firenena mpiara-nombonantoka mahazatra na bailleur traditionnel reny zany dia tsy maintsy mitady lalam-bola vaovao. Ny zavatra fahatelo izay ny raha nanapaka zany ary zay ngamba ny tena zava-dehibe dia le fidirana amin'ity atao hoe PPP na partenariat public privé. Io partenariat public privé zany io ny fanarahany ataoko hoe ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana, ireo orinasa tsy miankina, orinasa vaventy na eto Madagasikara na ny velany zany miaraka amin'ny fanjakana. Efa nisantatra an'izany tsika eto Madagasikara. Manome ohatra fotsiny ohatra zao io fanitarana ny seranam-piaramanidina antsika io zany. Niara-dita amin'ny Premier ministre ary nandray anjara tao anatin'ny fivorian'ny ACP tany Nouvelle-Guinée ny ministre ny varotra Tazafi Armand.